Zay le resaka tiako avitain. Hoe ny Argentine, misy filoha efa nitondra teo, de misy filoha vaovao, mbola tsy fantatry ny olona. Fa ny zavatra hita, ny bilan le mpitondra am'izao fotoana zao catastrophique. Ny nengany ny sandam-bola. Ny pesos zany tratrany inflation, ohatry ny antsika any Madagasikara io ny 1 euro zao fa tafiakatra any amin'ny 5,000. Ny soloakanjo mihitsy fa tsisy iainana le anona teo tsy tao an-tsaiko mihitsy. Eo aniakatra ny 5,000 ny arara amin'ny andro rajoelina zao. De fa ny vidim-piainana niakatra be, ny vidim-piainana ny nahantra ny olona. De zany hoe zany ny résultat, ny vokatry ny fitondran'le président teo aloha catastrophique, ohatran'ny kany andro rajoelina zao. De ina ny ataon'ny Argentin? Ny ataon'ny Argentin hoe zay tsy fidaniny intsony satria izy nampahantra. Jereo ny zavatra nataony ny vola manenganiny, ny vidim-piainana niakatra misy fois 10 ny vidim-piainana, de zay mifidy an'iny mbola mifidy an'le filoha efa tsy namely iny, nampahantra iny de midikan'izany de complice aminazy amin'ny fandetehana ny firenena. Complice ozy izy. Zay mbola mifidy le filoha fa hita fa tsy mamely. Zay ny tsy mampitovy amin'ny gasy sy ny inona moa zany sy ny ololafa. Any Argentine de mazava tsara ny azy hoe elary efa nitondra teo. De zavatra atao latsy sa manjary. Ny vola dengringolé, ny vidim-piainana miakatra, ny fijalian'ny olona etsany any, de mbola hifidy an'iny ka zay mifidy an'iny dikan'izany mpamadika tany-drazana. Tsy haiko na azonareo, ohatran'ny sarotra be. Andraso averiko izy teo ho an'le zay tsy naraka. Averiko le zavatra nytenin'ny olona teo. Sur le photovoltaïque et un peu plus d'un tiers sur l'éolien. Dimanche, les Argentins votent pour élire leur président et le duel s'annonce serré entre l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, tenant du péronisme, et le bouillant économiste Javier Milei au programme ultralibéral. Au cœur du scrutin, la crise économique qui saigne la population depuis des décennies et une inflation à 140% en un an. Face à Sergio Massa, qui n'a pas pu redresser la barre pendant son mandat, Javier Milei veut remplacer le peso par le dollar. Qu'en pensent les Argentins? Reportage à Buenos Aires, Juliette Chénion et Guillaume González. Tous les matins, cette commerçante de Buenos Aires répète les mêmes gestes. Réajuster les étiquettes de prix en fonction de la nouvelle liste envoyée par ses fournisseurs. Aujourd'hui, par exemple, les mandarines sont à 780 pesos le kilo. L'an passé, c'était 200 ou 300 pesos. Tous les jours, on doit changer des prix. C'est très stressant. Aurélia a déjà pensé à fermer sa boutique, trop peu rentable. En un an, l'inflation en Argentine a atteint 142%. Et la monnaie locale, le peso, perd sans cesse de la valeur. À l'approche du second tour de l'élection, Aurélia a déjà fait son choix. Les gens ont peur de Milei, mais pas moi. Avec lui, nous avons un espoir de changement. Voter pour Massa, c'est comme élire quelqu'un qu'on connaît déjà. Voter pour lui, ce serait comme être complice de la situation actuelle du pays, qui est catastrophique, avec beaucoup de misère. Nina moa zany ny candidat reo anakiroa reo anao final deuxième tour. De ny anakiray efa nitondra teo. Ny anakiray efa nitondra teo de ny résultat ny fitondrany de crise be any ny vola nanengany ny dévaluer ny vola de miteny ny Argentin hoe tsisy fidy anazy tsony satria ny olona ny nahantra ny vidim-piaina lasa niakatra. Ka zay mifidy anazy de midika am'izany fa mipiraitsikomakomba aminy mandetika ny firenena. Mazava ao zareo asa raha azony dondrany zany. Fandraso alefako le izy. Et le bouillant économiste Javier Milei au programme ultralibéral. Au cœur du scrutin, la crise économique qui saigne la population depuis des décennies et une inflation à 140% en un an. Face à Sergio Massa, qui n'a pas pu redresser la barre pendant son mandat, Javier Milei veut remplacer le peso par le dollar. Qu'en pensent les Argentins? Reportage à Buenos Aires, Juliette Chénion et Guillaume González.
Tous les matins, cette commerçante de Buenos Aires répète les mêmes gestes, réajuster les étiquettes de prix en fonction de la nouvelle liste envoyée par ses fournisseurs. Aujourd'hui, par exemple, les mandarines sont à 780 pesos le kilo. ohatrany vidimbarany amintsika zany io. L'an passé, c'était 200 ou 300 pesos. Tous les jours, on doit changer les prix. C'est très stressant. Aurélia a déjà pensé à fermer sa boutique trop peu rentable. En un an, l'inflation en Argentine a atteint Ohatrany ariary io 100% et la tsy monnaie ngidigidy locale, ohatrany le ariary. peso, perd sans cesse de la valeur. À l'approche du second tour de l'élection, Aurélia a déjà fait son choix. Les gens ont peur de Milei, mais pas moi. Avec lui, nous avons un espoir de changement. Voter pour Massa, c'est comme élire quelqu'un qu'on connaît déjà. Voter pour lui, ce serait comme être complice de la situation actuelle du pays, qui est catastrophique, avec beaucoup de misère. Zay de raha valitsika amin'ny teny gasy zany de mifidy any andro rajoelona am'izao amin'ny misère mahazo any gasy zao, fahantrana mahazo any gasy zao a, de complice amin'ny fandetehana ny firenena. Zay le izy. Ny olona misy atidoha, ny gasy a de mbola milingilingy any, mbola mandihy any, iny tianay, samy manana safidiny. Tsisy resaka safidiny, samy manana safidy zany a. Fa mijery ianao ny bilan'le olona nitondra teo, ahoana ny bilan? Catastrophique. Ninina lazainy hoe maro zava-bita. Maro zava-bita veut rien dire. Inona dikany maro zava-bita? Efa mbananao izy, tsy midika ninina zany. Fa ahoana ny sandany ariary, ahoana ny ina moa zany vidim-piainana. Ny lamina vidim-piainana sa ny nidangana. De io kany Argentine io hitan'ny olona nidangana be ny vidim-piainana, tsingidina ny vola ny ariariny zareo de zareo tsy fidy an'iny tsony satria efa hita tay. De ohatsy izy hoe ny olona sasa zany misy matahotra le président anankiray le mbola tsy hita le fandehany. De ohatsy hoe zaho izy tsy matahotra satria farafaratsy mba misy changement. Satria rehefa tsy mamely leo de soloina rehefa tsy mamely. Fa tsy lazaina foana de hoe efa nanao ihany izy, nisy foto-drafitr'asa tary, nisy hôpital telopolo hôpital telopolo ny nataony Andry Rajoelina zany de zay foana ny averina makany Mahajanga izy de zany nanao hôpital telopolo, makany Diego de zany nanao hôpital telopolo. Fa tsy voaresaka mihitsy hoe le ara Madagasikara ka ny nandohalika, ny ara Madagasikara nandohalika, ny Ukraine nandohalika, ny vidin'ny vanille lasa ina moa zany mitovy amin'ny vidin'ny haricot vert. Tsy resahany mihitsy hoe nanengany le firenena, fa izy miteny hoe zany namboatra sekoly manara-penitra 50 nanamboatra sekoly manara-penitra 50 izy amin'ny mpianatra tsy haiko firy, loatra 28 millions, ataotsika hoe any amin'ny 10 millions mpianatra, fa nanamboatra sekoly manara-penitra 50 izy de tena nanao mihitsy aloha izy. De miresaka amin'olona anao miresaka amin'ny gasy de tena nanao mihitsy izy, tena nanao kosa izy nanao kosa. Tsy nanao kosa ny importany draba jiaby tsy nanao kosa. Na hoe nanao foto-drafitr'asa, fa ahoana ny vidim-piainana am'izao. Ohatrino ny vidin'ny vary tamin'ny 2018 de ohatrino ny vidin'ny vary amin'ny 2023. Ohatrino ny menaka, ohatrino ny ciment, ohatrino rehetrarehetra. De avy eo ny zavatra amidinao indray, ohatrino ny vidin'ny vanille am'izao fotoana. Any nijenany lizy. Ka de zay marina badiny olona. Zay mihitsy tsy azoko mihitsy zareo ery zokovonjy de mbola misista ihany hoe tena hifidy Andry Rajoelina hono hifidy Andry Rajoelina de ny akamany rehetra etrao de mbola hifidy. Fa ho an'izay tsy naharaka de averiko le émission misy fifidianana deuxième tour ny présidentielle ny Argentine de ny ray président efa teo, de ny ray olona candidat vaovao voahiditra. De ozy le Argentin hoe le efa teo efa hita fa nidangana be vidim-piainana. Tsisy raha manjary ny vola nanenganiny, ny sandam-bola nanengany ohatrany mikahantsika amin'ny resaka ariary eo amin'izao fotoana izao io sandam-bola nanengany vidim-piainana tsy tsaraka me mahantra vahoaka ka izay mbola mifidy an'iny de complice ny mpandendrika firenena. Zay neny zareo Argentin. Nefa Argentin zany ange tsy européenne, fa efa zany efa ambony be ny ina moa zany fahalalan'ny olona.
nina moa zany resaky fampianarana zetra rehetra fa argentin zany mety mitovitovy amitsika ihany de nefa zareo matakatra hoe raha ohatra izy président vita fa tsy mamely de zay mifidy an'iny de manengana zoko vonirena zareo zany hoe be de be ny misère ny fahantrana zany iainany zareo am'izao fotoana zao ohatra ny ana Madagasikara ny délestage ny vidim-piaina rehetrarehetra ka raha mifidy an'iny iny filoa efa hitata iny de midika fa miratsy kombakomba aminy amin'ny fandetehana ny firenena zay reo argentin reo zany misy saina ny gasy dindera de mbola mogaoga mandihy miady amin'ny lazany fampanohitra inona nay samanana ny tiany io tsy sesaka samanana ny tiany fa de tsotra be hoe ahoana ny résultat ny zavatra nataony teo zay ihany io tsy resaka hoe misy kianja barea io tsy resaka hoe misy navita lalana ka ny RN 44 de zay mifandrosoana non ny ao anaty vilany ohatrinona vidim-bary ohatrinona vidin'ny PPN ohatrinona vidin'ny solika ary ohatrinona ny ariary am'izao fotoana zao miohatra amin'ny euro de rehefa hita fa tsy mamely de tsy fidy tsony ny olona fa raha mbola mifidy an'iny nareo reo mbola ifidiny rajoelonareo de midikinareo fa miratsy kombakomba complice amin'ny fandetehana ny firenena zay zay gamorikoto isy fidy azy eo be de be ny fidy azy eo ry Ezekia tena be de be ohatra ny hoe mijery fotsiny ta satria publie ny vonjy ny sariko de hitako teo ny commentaire ny olona fa tena ninay fo tsy miala amin'iny ohatra zany tsy miala amin'ny numéro 3 zay foana mandendeha eo zareo raha faly be nahitana nanao akanjo orange teo nefa zavatra zay akanjo ina moa zany fatifatina t-shirt hitako ato no anaovako rehefa matorotoro etiko anatrano efa mahandro eto atao trano ato de orange izy teo de faly be zareo ifidy andrajoely ahoana moa ny fidianako olona fa efa hita fa nampahantra zao efa hita fa catastrophique zany nataony teo fa tsy azo le gasy mihitsy zany tsikivy tena tsikivy mihitsy ry Sylvia be oker zareo fa de tafandrimandro daholo de raha ohatra ka hifidy de aza mifidy n'olona efa nampinany angan'ny firenena aza mifidy olona mpivarotra tanindrazana fa rehefa tsy fidy de aza mifidy koa satria eo zany no hoe choix zavatra zay manahirana be koa ngele safidy satria tsy fidy anao ho lany le ry ifidy anao ho lany any le ry satria angalabato izy de ao koa lively rehetrarehetra mbola ifidy anazy de sarotra la situation fa asa raha mahita ino moa zany alabato ino moa zany bulletin tsisy raha mandeha amin'ny laony bureau de vote tsy mandeha amin'ny laony angamba aterina amin'ny ACC de mety hoe anina fa tsy maintimainty fa mangamanga bleu marine de hoe mba hiteny ny ACC hoe tena marina fa nisy irrégularité fa hatramin'izao ny ACC de zay tonga eo de azo rasta fa tsy mitombona bonne nuit tsika rehetraretra